gasy ty tany Taragasy. Sangotom-pitiavana, tantara nosoratan'ny Alok Tevisan. Novelomin'ny Saloy, Miranto, Sitraka, niaraka tamin'ny Tovo ary Veroanitra. Nandray fiasanana totosa, Tovo Andriambololona. Studio, ny Prod. Dia maty tokoa ianao roneny a. Tena ohatrany tsy mety mino ny saiko. Ataoko ahoana ny ino fa nandao an'ity zanakao ty ianao. Maty ianao rehefa avy misotro ny mangidy tamin'ny fiainana teto tany. Tsy zakanao tsony ny ngidiny. Onjomonjoko zasamirery zany sisa niatrika amin'ny fiainana. An'ireo izay mbola tsy vita. Mbola tsaroako ireo betibedinao ary efa sendra mondialy iny. Tsy ho afaka atao boky velively ny endrikao namiratra teto amin'ny tavako. Mamiko loatra ianao roneny malalako aho. Any ianao izay any ankoatrany. Io ty maditra kelinao ty. Dada indray dia efa taona maro fony mbola zaza dia efa maty izy. Ka mibody raisy ireny aho ty. Dahalo izany hono ny raiko araka ny siosiondresaka henoko ka maty tany ampanaovana asa malotony tany. Ohatra variana nandrevo teto fotsiny marina efa amin'ny 8 izao. Mbola andeha mahana biby fiompoka moa. Andeha mahana gana sy gisa aloha fa ireo sisa mbalovana velan'ny eno anaka. Fa firy tokoa moa nisan'reto gana reto e. Misy tsy eo ane izy zany e. Ndraso aloha isaiko. Ray, 2, 3, 4. Tena misy 5 tsy eo a. Dia nisy nangalatra ve sa lasa izy? Sa mbola mirenireny any ambadika any ve? Aleo tadavika mihitsy rangalo a. Aleo ajanona mihitsy aloha ty. Ody, ary tsy miangaly ve iny makaty iny e? Zay indray vao hamangy anahy ty izy a. Firy volana izay tsy nandehana ny taty izay. Miangaly le mba nametrahako ny fitiavako. Fa mbola mamita amin'ny fianarana eny an-drenivohitra izy izao e. Atao ahoana moa? Manahoana tolotra? Manahoana? Fa hoaiza ianao izany? Saika andeha hijery gana fa misy tsy eo. Izay indray ianao vao hita, izay vao tonga aty indray. Tena repotra tamin'ny fianarana lesy a. Izany ve? Dia tsy mba tonga akory ianao na dia maty aza ny reniko ve? Tena miala tsiny fa tena fotoanan'ny examen mihitsy izay tamin'iny dia tsy azo nialana mihitsy. Izany e? Fa azafady moa tolotra. Sady izay nge za vao afaka nitsorika taty e. Eny e, afaka ny aninona anao moa ahy e. Andana raha ohatra ka hiditra any an-trano fa za mbola hitady kely an'ilay ganagana tsy hita teo izay e. Ie, okey ary. Tratra ny lany an-trano izany a. Ie. Dia ohatra mampalahelo kely andray izy marina. Tolotra, fa nahoana ireny taminao ny aty efa ny fitiavako e. Fa ahoana lesy a? Ahoana ke? Fa inona ho any tena nahafaty an'iny e? Tantara lavabe kiny nahafaty azy a. Efa bolana teo ngamba izay no efa niaritra n'io aretin'io izy. Avy namboly anana teny an-tsaha izy tamin'izay no nitaraina hoe marary ny lamosiny ozy. Dia teo no nanomboka nitsiry ny aretiny. Indraindray mivadika aty amin'ny tratrany aty ilay marary. Tena nahoana?
dia nentina teny amin'ny hopitaly izy. Nandaniana vola be mihitsy a. Tsy nisy akony teo amin'ny fahasalamany akory nefa izany rehetrarehetra izany. Toa mbola vao mainka aza narariny eny. Raha mba nila vonjy tamin'ny fianakaviana izay dia tsy nahazo rariny taminy. Toa sarotra ny zareo aza angamba rary foana neny. Na dadatoa aza nge dia nahavita nijerijery anay fotsiny e. Dadatorandry moa izany? Ie, dadatorandry. Tena tsy mba nanampy tamin'ny fitsaboana neny akory anie izy na dia kely azy e. Izany ve? Dia inona no ataonao tamin'izany ka? Nisy namidy ireo biby fiompy ireo e. Efa nahatratra 100 nge ireo ganaganareo fa namidy e. Dia ireo 520 ireo sisa. Fa nateo azy izany dia tsy nahasitrana ny neny e. Mbola niomby ihany ny aretiny. Ny aliny 12 septambra teo dia maty izy. Tsy zakany intsony mantsy ilay aretina. Maty tsy natrehako akory ny fialany ainy. Fa taiza ilany hoe maty tsy natrehan'la akory ny fialany ainy ka? Sendra tany Antsaky efa neny tsotra maty teo am-pandriana ny tratrako. Izany ve? Tena nampalahelo koa izany. Ndrisy fa tsy mba teo mihitsy a. Eny e, araka nefa nilazaiko anao ireny dia tsy nisy nialana mihitsy ny fianarako. Eny hoa, efa maty neny ka tsisy azontsika tao tsony. Fa izany aloha ihany fa sao dia mba hatory amin'izay aloha tsika efa 10 alina nge izao e. Eny e, sao dia reraka akondry. Ie, mety ka. Fa za io atolotra mety mbola tsy haritra tia indray a. Fa ahoana indray? Ka hitanao raha pitso atoandro ihany angambo za dia andao anao. Izany ve? Ie. Eny e, tsy maninona fa fitao tsara mihitsy aloha fianaranao e. Fa mahatoky anao any an-drenivohitra any aho zay a. Eny ndre a, mahazo mahatoky ela ka. Andeha amin'izay atolotra. Ay. Efa miray izao ka sao tsy azo taxi borosy mody tsony ako. Andao are. Andao aloha ndry ateriko hatreny amin'ny toerana fiandrasana tômôbilina. Ndao ariko. Dia ndrasa. Ty misy mangazo afaka ataonao voandalana any. Ataovy anaty entanao any a. Ay. Misaotra betsaka e. Dia aleo fa entiko ty. Fa mba manahoana aloha izao fianaranao ao izao e. Andraso aloha sady hanidy tsara n'ity trano ity ihany a. Ay, dia manahoana ho azy ao fianarandreo izao. Rotoroto be lesy izy ihany a. Fa ahoana? Mbola mandany 2 taona vao tapitrako. Aritra foana moa izany chérie ô. Aritra foana kia. Tsy afaka makaiza intsony nge zaho e. Miandry anao eto foana amin'ny fitiavako. Eny e, fa aza kifokifo fotsiny a. Aza diny fa tiako foana ianao. Eny kia. Efa iainga ihany ty ny tômôbilina. Eny kiko. Veloma malalako a. Zay ary veloma akondry dia aza manadino a. Fa afaka 4 volana indray moa ndry miangaly vao miverina ity izany. Tena tsy fantatro mihitsy fa vao misy fotoana dia mitsirika makaty ka. Mamangy anao foana. Izany a. Eny ary. Fa amangy anao tokoa rehefa misy fotoana mba hoe ahafahako kely. Raha misy olona afaka miandry ny tananao katy moa izany fa tsy dia hoe inona loatra miaraka amin'ireo biby fiompy. Ok chérie. Zay ary, bay. Tongava soanareo ary. Misaotra betsaka. Lasa tokoa izy. Toa feno alahelo azo mafy izany ny foko nefa tsisy azoko atao. Telo taona izay ny rahanay. Voatany amin'ny kilasy famaranana izay nanomboka niaraka. Vao nahafaka amin'ny baky izy dia izany nanomboka taty ambanivohitra. Aleo moa no manampy andreniny amin'ny fivelomana. Izaho kosa mbola naneho foana hatramin'izao. Mangala. Fa tsy andro ve izany fianarako izany? Andao amin'izay andefa tara e. Mekara ty mihitsy aloha iandry Fa mbola manao iny ndry ato izany e. Efa mifito anie izao e. Mbola miomana vetivety aloha izahay e. Sady eo aloha lafa isola akanjo aka. Andanary
dia aza ela Zay ary miangaly tovavy sarika be zarazara hoditra sady malama volo. Isan'ny tovavy mampitoboka ny foko nefa indrisy mbola tsy voaborako azy foana fitiavako azy hatramin'izao. Tiako tena tiako anefa izy. Fomba ahoana ary no amborahako izany fitiavako azy izany? Zay fa vita lesy ndao amin'izay. Andao ary Ohatr'izay finona koa tia mahataitra. Tsisy ninona ka zany fomba fiakanjony taraiky aminy toa mila hitroatra izany foko izany. Inona fana mahazo anao ty? Tsisy ninona ki fa mba misy mahavariana kely an'izay fotsiny dia andao dia mafy fa sao taraikitsika Ndao ariko. Dia efa miteny azay mbola le faso eny tambolika eny ihany nge reo biby sopolahy reo vonoko reo. Tena aleo fa tsy alefako entsony reo i dadatoa. Ka fehezy le tia ny fananana atao foana dia ho hita lahy eo ny azo azy. Azafady mory dadatoa, ao fa tsy ho alefako mivoaka antsony reo Zahay mihitsy dia saika tiniko. Hoe ahoana dadatoa? Aleo ambolenay amin'izay ny tany eny ambany avaratra satria zahay no mitondra ny adidy eto. Elahy tsy manao ininona mihitsy. Andray kosa dia inona izany no amboleko raha izany reo ngeny mba tany amboleko dia alala izany altia zay ny mandidy. Rehefa zay dia zay ongody teo retongolo kely sisany lahy reo raha tsy tonga dia asaiko miaraka eo io. Aleo ary loha alaiky tony dia zay nareo vao miasa eo dia aizandray anefa izany no amboly Tsy fantako ny tia nitatavany akafany. Eny ary rehefa zay nitanareo fa mety dia tsy maninona dadatoa, mahasoavanareo. Zay koa lesy ny fahendrena. Miangaly io sao dia mba afaka mba mandehandeha tsika raha riva. Fandehandeha ho aiza kory andry Mba mandehandeha re mahita toerana afaka hitondrana ange zahay. Fa izy izany sao dia mba lavitra be aloha tsy lavitra ka aza matahotra indry. Dia mifiry ka le rehefa tsika avy mirava mianatra iny aleo fa ho hitako eo ary raha malaky mirava tsika dia mandeha. Sady mety mirava midinika tsika androany Eny eno hita eo ihany manateny za zay dia rehefa mirava zany raiko toeranga tsy maintsy aborako ny fitiavako azy androany. Anao ahoana re fandraisa amin'ny miangaly an'izany ela loatra izay nampina mananay izay ka tiako raha mba hivadika fitiavana amin'izay izany. Izay miangaly tohatra malahelo azy mafy azy zany ka fa ahoana ary tsapako tena mahatsiaro azy mafy mihitsy nefa mba mahatsiaro akoho ve izy izay ihany mbola aizy ty roa taona taperan'ny fianarany ihany. Aritry foana ranga zany izay maharitra koa ny vadin'Andriana mantsy. Azaka fakapanahy maro any andrenivohitra any ve nefa izy iny efa midinika izao rary ny ara-mahatsiaro azy. Moa ka amin'ny orotra an'izao mihitsy ny fivoahandry zareo tamin'izay mbola nianatra tany andrenivohitra ireny. Zany eo ihany fa tia dadatorandry dia mahasosotry ty. Nalainy koa verangany tamin'ny famboleko any mba navelan'ny neno anahy. Dia aizandray ahy zany ny amboly sa ovitaina amin'ny fiompiana fotsiny ny fivelomako ve? Ny akoho aza nefa maty tratran'ny aretina daholo. Dia inona ary zany ny ataoko sa
hanofa tany ve? Ary sao dia izay tokoa rangano mety a? Hanofa tany any amin'ny Ramatoranivo rangaha. Tena izay mihitsy no ataoko. Fahaiza foana izany alentsika izany ry andry a? Andao fa efa hitsalokiritsikea. Hay ve misy toerana mahafinaritra be ohatr'izao ty? Mba mbola tsy hitako indray ty a? Sa mampivoana aty? Izany aty aloha dia tena mahafinaritra tokoa e. Efa intelo taty za zay. Avy eto aky mipetraka. Avy e. Fa nanao inona taty izany lahy tamin'izany ka? Nakarivotra madio fotsiny kia. Rehefa zasy ren'inona misy zavatra manafitoerana anahy dia makaty za dia afaka ho azy. Ay ve? Dia ahoana ary? Inona izao no tena nahatonga ny lahy nitondra nanankaty ka? Izay ary ny alina. Inona no valiko azy? Ho teneniko aminy ve izany zavatra ataoko izany? Eo, fa lasa iza ny sainy lahy e. Eto foana ka. Eto anilanao ihany e. Dia efa lio ary ny fanontaniako teo. Ahoana re izany? Toa mitopitopoka be izany foko izany marina. Amin'ny angaly a? Tianao a? Iandry? Tia aho ianao? Ie, tiaka ianao miangaly a. Efa ela be izany fa nataotra ihany a sao bedinao. Sao manko dia hanimba amin'ny finamanantsika. Tsy ary tsony izany amin'izao ka dia tsy maintsy nambolako taminao. Tia aho ny andry. Mba tsy nampoiziko koa izany ka. Dia inona ny havaliko azy? Efa manana ny tolotra nio e. Tolotra. Ilay olona voalohany mpitiavako. Nefa toa be fitiavana koa e andry. Navita nanampy afoana izy hatramin'izay na mbola mpinamana azy izay. Teo foana izy na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra. Miangaly eo? Variana be nge ianao izany e? Tsy mahita valy anavy e? Ka tapoka be tamiko nge andry e. Fa eny e, aleo aloha tena andinika tsara ka. Haveniko azy ve sy ny tolotra? Eny e, tsy maninona fa afaka mandinika tsara ianao ka. Dia manateny za zay a? Okey izy a. Dia ndahody ary fa efa homaina koa ty ny andro ka. Andao ary. Fa tany ohatrany ahoana moa izany ilanse izany e? Ny tany aloha dia malalaka e. Arak'izay vitako re. Anaovako fambolena voatabia mantsy ilay izy. Ay, afaka anaovana an'izany tsara eo amin'ny moron-drano io ka. Ay, dia manahoana moa izany ny io fa ny tompoko? Aleo hifampizarana ny vokatra mivoaka eo e. Afaka mamatsy anao zetsika tsara any amin'izany. Kosa tsara be izany ka. Dia misaotra sahady re izany tompoko makasitraka indrindra. Eny ary e, rahantsika ny tombony azo eo e. Aza matahotra fa tsy ho faty antoka izany kory e. Eny tompoko. Tsy andrasako ela intsony fa avy hatrany dia hanomboka ny asa. Tsy maninona mihitsy ka. Tonga dia atoroko anao izany ny tany afaka asaina. Ie. Isaorana an'Andriamanitra fa ny valy ihany izany ny vavaka nataoko marina. Inona re no valiko iny fito ireo mpitiavana natolotra andra iny? Toa tsapako ty azo koa. Matoa tsy mety afaka atao tsaiko ny endriny. Ataoko aiza nefa tolotra izay efa nanantena be any ambanivohitra. Mila mahay misafidy tsara ihany aho sao diso safidy ka. Tolotra sa iandry? Raha tolotra dia hiverina iosipotaka sy ny vovoka miaraka amin'ny fona any ambanivohitra any. Ota ambanivohitra mandra-poviana. Ko raha tsinako mba nianatra izao ihany dia izany ny hafarana any. Raha iandry indray no tiaviko dia mety ho ahoana nefa. Mety samy asa izay ka azo fiara, atsangana trano, vila kely sy ny sisa.
Iadana sy ho finaritra eo anilany tsy misy ampahory ah. Toa aleko lavitra rangahy andro raha izany ka. Dia ho avelanko tokoa ve tolotra. Nefa nge dia izy ny miantoka e. Nandondoroako sy tia ho trano hofaiko amin'izao ty. Mandefa fanampiana ho afoana. Ohatrany mampalahelo akoho izy ka. Sapako tena efa nanankom-po be tamiko mantsy izy. Ohatrany tsy foko izy ka. Tena tsy foko. Izy no nanokatra ny fitiavako. Dia samy motiavako aloha izany izy roa lahy raha izaniko. Mila mitandrina tsara fotsiny aso tratra. Raha ny tena ray aman-dreniko indray tsy mahafantatro na aiza na aiza. Raha matora izay no mba nitaiza fony fahakely. Tsy manety ny laza izay momba akoho nefa izy. Ahodiny foana ny resaka vao manontany aho. Rary kosa ny lohako izany mieritreritra an'izany ka. Aleo matory ka. Reny rehetra reny nge izao afaka ambileny se daholo ry tolotra e. Zany e? Iny e. Mandrapatonga ery amin'ny bararaty ry e. Tena misaotra betsaka mihitsy raha matora anivo ah. Dia amboly tokoa moa zany ka. Dia mahazo tosa e miasa sy mamboly e. Fa vita ny serery ve nefa iny e. Afaka manarama koa ne e. Vitako rery io ka. Fa zany hoe afaka manakarama koa dia amin'izay mba vetivety dia vita. Tena aleo zany hitady olona ho karamaina nampy an'se asioko. Zany ve? Ie, mbola asa be mantsy misoroka an'io bozaka mahery io. Rehefa ato anatin'ny fahavononana dia tsy mahery zany akory io e. Zay aloha dia marina e. Fa hono Eny tompoko. fa tsy mimendrandry tany mihitsy ve moa zany se ty mba amboleny e. Nefa mba namboleko aza ange nalainy e. Nga tsy mpanotsindrio falavo reo e. Tena marina nense. Tsy mitsinjo fihevanana mihitsy le rangahy iny raha zany ka. Zany mihitsy. Fa misaotra betsaka anao aloha napindrana ny tany ho amboleko e. Tena makasitraka anao indrindra. Tsy misy fisaorana ary se a. Maso to se ary e. Eny ary e, miraso. Yo. Naiko fitiavako ihany mingala marina. Zany avaliko hoe tena faly tiako loatra izy. Io indray ela fa mandrevo. Chérie, lasaiza foana ary ny sainy. Ay, mandinika ny akantonao ahy e. Tsy hitako intsony izay anehoako ny fitiavako anao. Tena marina. Zaho koa ne mahafaly e. Tiako ianao. Nefa dia izao tsika vao tafiaraka. Hatramin'izay nifampijerijery fotsiny. Ka miainga amin'ny finamanana foana io fitiavan'io e. Zany. Tsy avy hatrany dia vavana. Mandeha pary atapo izy mipihira izay. Mety tena zany tokoa ngambako. Tsapako mihitsy e. Nefa satroko raha mba efa mifankatia hatramin'izay. Raha mba fantatry andro mantsy. Efa manana ny tolotra ane izahay. Tsy ho ataoko fantatra ao anefa ny fisiany. Efa variana indrindra e. Andao ilay sody amin'izay fa alina ny andro ka. Rapitso indray toy izany. Andao ary. Ateriko ny aminareo aloha indray dia izay izaho vao mody. Okay. Andao ary. Nahazo tany teny amin'ny ranivondrainga le tolotra iny e. Fa inona nefa ny olona nitady amin'iny zazalahy iny? Tsy tiako. Tena tsy tiako mahitsy. Voatafatafa kely eo iny dia mitady hanindry ako. Dada koa zany tena tsy. Manino? Avelao izy mba hiaro azy kosa e. Efa tsy manana n'izatsonga izy ry dada e. Kala kely ty. Ndreny azy efa mba maty iny. Ka amboty ane tolotra e.
sao dia adinao ary izany. Fantatro tsara zany fa tsy hainao koa no ampafantatra an'izany ray. Noho ny zavatra nataony dadan'le zalahy iny ihany tena mahatonga tsy lany vavoniko mihitsy izy. Zany tsy ho afaka atao poko mihitsy ka de aleony zanany no ataoko miaritra mangidy. Zay ny fa nanao inona ny dada hoy izany ny dadany tolotra? Ka izany nitarika dalina nyrobany fananantsika taloha so ihany azy efa maty ny miaramila tany analy izy. Mba marina koa ve izany ry dada? Tô tena tsy arako mihitsy izany ka mbola zaza nge ianao tamin'izany na aditra nge izay ray nitolotra izay fony fahavelomany tray. dia zany ve izany mbola ankalano ny zanany ohatrany io? Fihinandray ny heliko ny rainy anie tsy tokony ho heliky ny zanany mihitsy. Tsy miombon-kevitra aminao an'izany afa mialatsiny niary efa tsy tiako dia tsy tiako izy menakavy. Eny mbola ho tsapanao ihany ny tsy mampety an'izany indray andro any ry dada. Sanatriny zandrika labobo menak ty vita soma tsara iny ny asa, masom-boly zany sisa ary roviana ry any mba hiakatra any amin'ny vilany nividy an'izay tsy voatabia ihany mantsy no amboleko fa ho ampiko tsaramaso, ovy sy karaoty sy ny sisa. Aleo rangaha rehefa manao tonga dia atao mahafa-po mihitsy aleo ngamba ny alatsinainy zany niakatra any amin'ny vilany dia mba sady mamangy amin'ny angaly koa amin'izay. Efa mba ela zay tsy nahitako azy zay mantsy. Tsy mba namaly ny taratasy nalefako farany teo izy. Mety hoe rehefa ny fianarana ve? Tonga ny raha mahita izy mila miteny amin'ny ramatoran'ivy ihany fa sao dia ampitondra zavatra amiko eo izy. Fa tsy tolotra ve ty fanena amiko ito aloha eto. Hoaiza ary izy izany? Manao ny tolotra? Manahoana kia? Vaovao anareo ao? Tsisy, fa andeha hoaiza ialazana? Andeha hiakatra kely any amin'ny vilany kia izaho hividy masom-boly ve fa zao tolotra. Hoe ahoana kia? Tandrema ihany ianao amin'iny dady iny fa ohatra mikonkonina zavatra melezana anao izany any izy ao Zany ve kia? Fa inona mihitsy no tena alahelony amiko efa nalainy ny tany namboleko, ny poziny ny biby fiomiko dia mbola inona foana zany tsy aritra ny amiko inona fa ay ve ka dada namono an'ireny akosokosoan'ny latao ireny Eko izy no hitan'ny olona nandalo tena akaiky ny trano teny tamin'ny zavarina ny asa tany. Tena mampalahelo anahy koa lara izaniko, nefa tsy hitako izay azoko hanampiana an'lahy. Efa nanampy andry hita amin'ny filazana an'izay mba hoe tsy nanafina tamiko izany dia efa zava-dehibe amiko izay. Izay aloha fa iny dadanareo iny aloha mbola ho tsapany io tsy mety ataony amiko io. Matetika anie izay ny ravitrady ao an-trano tsy tiako mihitsy io ataony io. Eny fa izay aloha efa maika kely sao dia tara tomobily eo mantsy. Aloha andeha kely aloha. Veloma ary tolotra velomindry. Tena efa amin'ny 5:00 vao mikatony eto mba havahadiny ry miangaly. Aleo rangaha tonga dia miditra. Otry ary midy nge zany trano izany fa mbola tsy nidrava angamba izy ka. Dia inona moa zany fa tsy aleo aloha mipetrapetraka eto dia andrasako eto izay ahatongavany eny surprise be ho anazy koa aloha izao fahatongavako aty izao io eny tsy afaka nampandray azy tsony fa maika loatra koa moko. Fa na zany aza aiza foana ary miangaly
Zaho koa tia efa mangatsiaka ihany eto ivelan'ny trano eto. Fa mba tokony amin'ny firy ary zareo no moravy. Ohatra izy kosa angamby ny taminika. Ohatra toa miaraka amin'ny bandy. Fa iza koa ary iny dia toa misangisangy amin'ny be mihitsy le bandy. Hafahafa izao a. Toa misy olona mipetraka eo an-tokotany izany. Fa iza ary io? Oay, toa tolotra. Loza, izay vao hifandona ny sambo. Andrekako. Dia inona ary no ataoko? Izay vao tonga. Iandra. Ndany ala verina fa tonga io zokinay. Zokinareo? Ie. Zokinareo izaka. Mbola tsy ndesanao tampoka nge zany. Efa hoe zokinay hoako. Mandehana ao amin'ny verina aloha Iandra. Fa maninona nefa raha tonga dia Izay fa raha pitsondray bedy a. Eno fa maninona hoe raha tonga dia ampahafantarina anazy hoe miaraka tsika dia ataony tapimaso dia vita. Iandra, ndany aloha mandeha ianao. Indray ary veloma. Tsisy bizo ve? Aleo raha pitsy, izay fa lasa. Veloma dia bizo aneritreritra. Ritina tongotra teo mengaly hamonjy ny zokinao. Aleo kosa mba hamonjy ny akaniko e. Tolotra? Mengaly? Toa tonga tapitapika ianao. Ie, maika be dia tsy nahavita nampiomana anao tsony. Mo taratasy nalefako farany koa mbola tsy mivalianao ko. Ay tokoa moa. Ie? Ie, tena azafady fa rivotra tamin'ny fianarana dia adiniko ny namaly azy. Izany? Ie, fa misy inona aloha e. Eny e, fa mandrotsoloha ianao e. Ie, sady efa mangatsiaka be any andrady teo. Tsisy inona ke fa hividy masom-boly a, izay ny antony akarako aty. Ay. Nefa sady mba malahelo anao koa ne zaho e. Dia manararoatra mamangy andry aty. Ay ve, fa salama tsara ve nefa ianao e. Ie, salama tsara be aka. Tsara kosa izany. Fa hono aloha e. Iza zany nibandina nanatitra anao teo iny? Nanatitra? Eno a nanatitra anao iny. Totaitra be ianao. Iandry iny ka. Iandry? Namako mpiara-mianatra amiko. Namako mpiara-mianatra amiko. Eno a. Ay, tena hitan'izany izay iny. So ihany fa tsy nisy fiatsika hafahafa nataonay teo. Ay ve namandry mpiara-mianatra amindriny. Efa hoe eno ako. Tena ohatry ny hafahafa mengaly a. Fa misy sinina marina reo amin'izy siny bandy iny e. Eo aloha ianao tolotra fa andeha hiantsena lokantsika vetivety ao amin'ny arabe a. Ay. Ie, efa hariva koa mantsy ity ny androko. Ndana re, ndana fa tsy maninona. Tena tsy nisy na dia bizo aza farafaharatsiny. Tena niovy mengaly a. Dia sanatria ve manitsakitsaka izy? Tsy mino an'izany ny saiko e. Mengaly a? Maneno ange zany telefonanao zany e? Toa tsy raisinao mihitsy fa maninona? Iandry tia miantso ity. Tiako koa no nanao vibreur azy teo. Nefa tsy sahako raisina koa. Aleo raha ngata tapahana. Zay. Odry, fa ataony tapahana fotsiny le izy e? Olona mibipabipa fotsiny lesy io a. Manadalaso. Kay? Tena manafinjava-tranoko foana izy nefa dia hitako izao fa niantso ela be teo ilay olona ko lazainy fa bipa hono. Ndao amin'izay atory chérie. Ndao ary. Bonne nuit ndry ary. Ie, bonne nuit koa ela. Avelako atory eo dia hosavaiko io telefonina io. Ahitako an'izay ao ambadika an'izao. Odry,
resy toro sahady izy teo. Mahenjana koa zany ngamba tena reraka izy. Ary aleo fa ho velomiko amin'izay le telefona. Ndraso. Zay fa velona ka. Otry, tao tonga dia nisy SMS nilatsaka avy any. Inona hono ny vakiny? Le hoe Iandry aloha no nandefa an'le izy e. Leo vakiana hoe fanahoana no tsy nandray appel mihitsy ndry malala. Zany moa izy io. Ay ka izany mampirafy anaty miangaly ty. Ay tena ampiatsara velatsitsy vanina. Zany ambanivohitra any mitotototo mamatsy azy aty. Miatoko azy nefa zao no mba ataony anaty andrenivohitra aty. Tena tsy vanina ka. Aleo rangafa faina any aloha ty SMS ty dia matory a. Aleo mody tsy taitra mihitsy aloha fa rehefa mifoha maraina dia hitako izay ataony eo. Sady vao mangiran-dratsy dia andeha fa tsy taratasy sisa velako ho an'io eo. Tsy zakako izao ataony anazy zao. Tsy te hifanena amin'ny rafilahako tsony koa rangaha. Azafady. Ohatry, ary toa tsy eto akaiko tsony tolotra. Sala seza. Ndraso hoe. Oay, misy taratasy eto. Fa inona ary ny ato? Ndraso aloha jerena re. Aloha vakiana mihitsy. Lasa miangaly a. Tsy mahandra ny fifoazanao koa. Tsara tsodrano nareo sy Andry. Tsy anjarako ka ngamba ianao. Veloma. Fa manonofo ve ahy? Dia taizany nahafantarany tolotra fa nampiravy azy a? Andray kosa. Tolotra. Mbola tiako ny ianao e. Tolotra hoa. Dia anaraka azy arangaha. Fitiavana taitara fotsiny ny arahako tamin'ny Andry. Mbola tolotra foana no masaka tao poko. Izy no tiako. Izy no namono fitiavako. Inona ary ty nataoko Andriamanitra? Aleo rangaha tonga dia hiomana dia anaraka azy ihany a. Injehako anefa mety mbola ny tsena mitady masom-bola izy izao. Aleo tonga dia hindrasako any amin'ny stationnement. Ifona malala koa sao dia tara. Fa hoaiza tapoka ary miangaly. Toa mifimbana valizy miboaka amin'ny vavahady iny izy. Miangaly a? Fa hoaiza indry? Iandry? Nalahelo be nge za fa tsy nandray ny appelako mihitsy indry maly. Sady tsy namaly ny SMS. Dia izay na tonga nanakaty vao maraina io. Fa hoaiza lahy? Efa hoe ho aty amindrio aza. Tena nalahiranao nge za e. Fa misy inona miangaly? Mifona Iandry a. Mifona. Fa ahoana? Fa misy inona? Fofombadiko iny olona hitanao omaly iny fa soko izany. Ie. Fa matotra ve ndry milaza an'izany? Matotra ve ndry sa miany any? Tena matotra be a. Toa tsy mampiniky miangaly a. Fofombadiko iny. Fantany hoe miaraka sika dia lasa izy fo mangiran-dratsy. Dia avy anao zany izy hoany e. Izaho efa eto anao. Iandry a. Efa nisy fomba vitany eny anay e.
Izy ny miatoka tamin'ny fianarako taty io. Dia hisaraka sahady ve tsika Kim Engaly? Mba aza atao an'izany kosa e. Mbola tiaka ankehitriny e. Tsy mety izany andry aleo izany dia efa sao tsy hatratra azy intsony. Tsy miangaly tsy ho avelako andeha izany ry. Aza tazominao fa avelao anaraka azy e. Dia ahoana fotsiny za zany? Avelanao rereto a? Tsy haiko fa avelao fotsiny andeha fa maika e. Veloma. Miangaly aza mandeha moa e. Miangaly lasa izy marina. Dia tsy tratrako intsony ve izy? Adon'ireo izay no nahatongavako teto amin'ity toerana fiandrasana tomobily ity fa tsy tolotra. Ilay andro iny koa nahataraiky tany. Sao tsy tratrako intsony izy? Dia inona ny ataoko? Aleo tonga dia mijery tomobily raha angaha dia lasa koa tsy ho tratrako any ambanivohitra ve izy? Sao dia sao ihany dia lasa ny hanaovany asa mbola tsy hay hoe ahoana. Asa hitako sa mila intsony izy sa vao very. Dia ampisotro rano no mialo. Efa te hisotro rano ka amin'ireo mahatonga azy mitavatava eo. Tena mba tsy nabosiko indray hoe za no vao fitaky Miangaly tsisy tandroka tokoa ny ratsy e. Raha reny resaka tamin'ny nanaterana azy farany ireny tao mba teny feno fahatokisana ery no meny ndrisy anefa reny no mitranga. Efa ho tonga aty amin'ilay renirano sady aty e. Ory fa tsy lengarandrindray ve ho alohako io e. To mampisotro ranon'omby izy zany. Io fa misotro rano ny ombiny dia izy makamaka iny io. Ary aiza ary izy zany tao nitsangana. Tao hiampita amin'le vato malama be io izy zany marina raha tsy iblisatra eo io. Raha zany misy dia mifatiny eo ny raisinao ambany eo. Tsy hisy monga aminy mihitsy mantsy io vato io fa malama be. Iny tokoa ary fa mibilisatra any. Aleo rangaha vonjena malaky a. Andraso aloha sotoniko amin'ny tanany. Dadatoa fa saika ho aiza ianao e. So ihany fa azoko ianao fa tena saika maty tao ianao a. Misaotra le rofa saika maty aratsy elahy. Saika haka zavatra tery apita tery te nalama be ka ity vato ty. Tena malama be mihitsy io vato io. So ihany fa vao raika ianao marina. Tena tsy nabosiko letsy aleo miala teto mihitsy aloha fa sao dia mbola mianjery eto ihany ianao ka. Andao are. Toa lasa menatra n'ity zalahy ty izy ndray ny mpanamonjy nefa nataoko tsinotsinona izy. Pesa foksa akaiko tonga ty an-tanana misy mitolotra efa nolona n'ilay renirano. Aleo eto ambany eto mandalo sao malama io vato eo ambony io ka. Zay ary aloha misy aza tongotra vetivety fa mena vovoka koa ny zany izy zany. Ary misy ombon'irokatra ny to alohakito zany. Ombon'ny arandrio raha tsy diso. Oay,
io tokoa izy. Tsy tolotra koa ve io? Anatony ve izany? Ahoana re izany ny ataoko hoe? Dia anatony eny rangahy izay lalany any oalana. Tena mifona izay tamin'ireny ratsy vitako tamin'izay ireny a. Mbola izay ihany nanafaka teo mba avahoana ny fahafatesana mamela azy tsy mitazona alahelo aminao ary dadatoa. Ody, ary tsy miangaly koa ve ty e? Fa ho aiza ianao izany a? Sady tompotomany? Mifona tolotra. Nanisaka anao. Nefa tiako fantatra fa ianao no tena tiako. Fitiavana takatra fotsiny ny arahako tamin'ny andro. Mifona tolotra. Ianao no tena tiako. Tsy izany foana ve moa ny nareo e? Mpamitaka rangahy ianao miangaly a? Mifona moa e. Ary mitsangana rangahy ianao fa aza mandohalitra amin'ny ohatr'izao eo a? Tsy anao tsony are a. Tena voalohany sady farany iny. Mifona moa e. Ary mitsangana teo ary dia andao ody e? Tsy tsangany ato ratsy velanao ny haiko. Mamelana ve ianao? Ary mangina amin'izay? Mitsangana. Izay fa andrelo izay ry niaran-dia. Andao ary le rofa sa mbola hiandro mbeto a. Velana anao fambolena goavana be ohatr'izao e. Ie, izao no mba ataoko aty e. Mba nampindra matoran'ivo a dia mientany tena nanaovako an'ireo. Tsara kosa lesy izaniko. Fa za angamba lesy hanampy an'lahy aty a. Maninona? Tsy andeha hiverina any andrenivohitra antsony aho. Tsy mety izany fa avy tao ny fianaranao vita. Tandremy fotsiny mamitaka andray a? Ka tsy te hifanehitra amin'ny andro tsony aho lesy e. Dia ahoana fotsiny ary izany e? Ka izany ho aho. Hiaraka amiko amboly aty ambanivohitra aty izany e? Ieko. Tena satroko foana angely lesy hoe ataony ilan'lahy e. Hijanao anao rery a. Raha miakatra daholo eny izao zavatra ambolentsika izao dia ho lasa mpanefofefo be mihitsy tsika e. Ka izany ange nilazako aminao fa niezaka foana ho any mahatafita e. Mila miketrika foana io saina io na dia tsy tafita amin'ny fianarana azy. Eny lesy a, tena tsapako tokoa izany. Eny efa tsy midika akory izany hoe aza mandeha mianatra. Afaka mbola manohy fianarana foana ndry. Aleo aho izaho hijanona ho anao aty. Hijanona ho anahy aty? Ieko. Lasa tokoa mantsy ianao ry miangaly. Ataoko ahoana no amilanao any? Tsy ho zakako ka. Dia tsy hiverina intsony ve ianao? Nafinao hatramin'ny fianarana? Tsy maintsy ho tadavika any ianao na aiza na hitako anao e. Tiako loatra ianao ka tsy ataoko verimaina ary mivitantsika ireny. Tsy maintsy ho anahy ianao. Mbola vao tapa-bolana monja anie ny raha antsika e. Ka nahoana loatra no nilaozanao sady a? Izy izao dia izao ihany dia andeha hitady anao any ahy. Ary hoentiko mankaty andrenivohitra mety amin'ny fianaranao. Dia izay tambanivohitra takan'iny ve no nahavozanao azy sy no avinao e? Tsiry miangaly a. Ho avy aho merina amin'ny fitiavantsika. Karta mampianatra miangaly iny. Enoko mantsy fa misy adresiny tsara ao amin'iny e. So ihany fa tafajanona tao amiko iny. Andraso hoe ohatrany ato anatin'ity boky ity mantsy no nasiako azy iny raha tsy diso ako. Ay zary. Sa amin'ny toraito? Tena dito koa ka.
Aiza ho ny toerana misy azy? Izany tanàna Ambozy Lava Ivo amin'izany. Izany no misy azy ireo e. Aiza ho aiza nefa izany toerana izany. Aleo rangamaka iny amin'ny station dia mahita azy a. Alohan'izany anefa mila manova endrika sao dia mora ho fantatraka. Mety tadidin'ilay vatany izany mantsy ka ho rava ny tetika tiako ataoko. Anao solona volombava aloha izahay e. Dia mody anao fiakanjo tamba voatra ihany koa. Tena mety izay ka. Izay rangany dia atao tonga eto Ivoamba ihany aty. Iza zao no afaka mampandroso anay eto. Aleo andeha amin'ity ramatoa ity. Inoko fa afaka mampandroso anay mantsy izy. Andraso ara-baina aloha. Manahoana tompoko? Manahoana e? Iza koa ary ty olona ty. Ohatry ny vaovao be amin'ny masoko izany. Mba mila fanampiana kely aminao zara matora afaka mba miainana ianao. Fa iza moa sera tsy mahadiso e? No anarana aloha zaka. Dia mody hoe tady asa koa ny atondia aty. Tovotovoko ny anarako. Dia mitady asa. Sao dia mba mahita asa afaka ataoko ianao? Tovo? Ie. Fa olona veza moa sera tsy mahadiso? Avy any lavitra be any. Fa fitadiavana moa mazaka maniraka e. Ay, mandroso ary loha se. Ao midiry e. Ie, saotra tompoko. Eo aloha mipetraka fa akasakafo anse. Fa ohatry ny reraka sady noana nefa ahitako anse izany e. Ie, tena izany tokoa ka. Tsara fanahy kosa aloha ilay raha matoka. Angamba handray anay izy. Izany hoe izao ry tovo Eny tompoko. manao fambolena goavana izay. Ay. Ie, dia mila piasa tokoa izay eo amin'ny fikarakarana azy. Ie, fa fambolena toy ny inona aloha izany raha tsy mahadiso tompoko? Betsaka ka. Voatabia, ovy, karaoty sy ny sisa e. Ay ve, tsara kosa izany. Afaka tsara izahay e. Sady mety ho haiko koa. Izay rangalo natao mandrapa. Soa ihany fa tsy mianatra izay mandritry ny 2 herinandro. Izay izany e. Hiteny amin'ilay mpiara-miasa amiko aho dia manampy anay se. Ie, misaotra tompoko. Dia ato izany no mipetraka. Eny se ato aloha mandrapa. Eny ary tompoko, misaotra betsaka indrindra. Vao maika koa tena tsara izany. Ode, aiza izay olona? Mba jereo kely nge mengaly fa misy olona izany Ndraso fa jereko ary e. Raha Matoran'ivo. Mandrosoa ianao? Misaotra anaka. Ay ve raha Matoran'ivo e. Mipetrapetra e. Inona vaovaonao? Tsisy fa zao e. Misy zazalahy zay ao tonga tamin'ny Malariva. Mitady asa hoe izy dia ndraisiko anampy antsika amin'ilay fambolena e. Izany ve? Ie. Fa efa nadiadinao tsara ve aloha izy e? Sao dia mba olona tsy azo antoka mantsy izany. Tovo ny anarany e. Dia avy any alavitra be any izy. Izany? Ie, inoko fa azo antoka izy ka. Raha azonao antoka dia tsy maninona izany ka. Aleo izy raisitsika izany. Efa amoko manko ny voatabia dia tena mila fikarakarana sy mila asa be mihitsy Ty aloha ny kafe raha Matoran'ivo Mazotoa ianao? Misaotra dia izay e. Entiko eny an-tamboly izany izy rehefa avy eo. Eny ary hoeto ary izy dia izay koa izao efa saika handeha ho eny mihitsy koa. Fa nisina ary nampiovafo any dadaingana teo e. Tô dia tena lasa tia tampoka ny tolotra izay fahavalony izy marina. Ko maninona moa raha anontaniana e? Aiza ve rangako? Na zaza dia irahana nampy amin'ny tolotra amin'io asa fambolena midadasika izay ataony io. Gaga hoe mba nisinina loatra ary. Mbola tsy nanam-potoana andehanana eny aho no tsy nandeha. Fa mety rapitsy ihany aloha dia midina makeny manampy Andry Mengaly mivady e.
izy le tovony lazaiko anareo ry izy mivady a? Ay ve, faly mahafantarana izany totovo a. Dia faly mandray anao ihany koa. Za koa toraka izany. Misaotra tompoko. Ay ve ka miangaly tsy le vadiny ty mpiara-miasa amin'ny Ramatora Nevy e. Tena tsy napoziko ndraika. Tratrasatra mitanjona marina. Hitako ihany ianao ry miangaly ny fo. Faly be sahady a. Eto sery tovo miasa manondraka sy mikarakara an'ireto voatabia, ovy sy ny karaoty maro be reto no asa atao. Ny karama indray moa azo ifanarahana tsara rehefa mampiaka-bokatra e. Ie, tsy maninona tompoko ka mety tsara zany. Toa ohatry hoe mitovitovy feo be amin'ny andro ty lehilahy tentin'ny Ramatora Nevy ty. Mampatsiahy azy izany. Toa manembona azy tafoka. Sanatria ve dia mbola te ahita azy ahy e? Matoa efa nisafidy ny hijanona aty amin'ny tolotra dia izy ny tiako e. Fa fako izany saina fahafato amiko izany. Dia ody angamba ry zareo a. Io nareo dia mazotoa e. Ay, ndao ary Ramatora Nivo a. Dia mazotoa ianao ary e. Fa hono atovo. Ahoana ke? Iza marina ianao e. Zay ary ny alina. Sanatria ve dia vatan-sady. Tovo ny anarako e. Avy any amin'ny tanàna iray alavitra be any izay. Sahirana be dadasineny dia nalefa hitady karama aty za. Ay fe. Ie. Ny feo aloha dia tena mitovy amin'ny andro mihitsy e. Dada, afaka mba miresaka kely aminao ve sasa mbola sahirana ianao? Fa misy inona? Resaka iny izany anaka? Tsy izany ary dada fa nisy inona tampoka ho any nampiova fo anao io e. Toa tsy nakahala ny tolotra tsony ianao? Ay ve zany e? Ie, gaga. Andraso ary lo apiditra ny omby sy ny sisa mirenireny eny an-tokotany ireny aho dia miresaka aminao avy eo e. Ao fa apiko mihitsy dada e. Ay. Dia amin'izay mba vetivety tafiditra daholo ireo. Ndao ary e. Tandreny fa masiaka io tera-bao io a. Ao fa torahako miditra e. Sady mahandro sakafo tsika ry dada no miresaka. Ie, dia tenenao ana amin'izay aloha izany ny tena antony nankahalanao be any tolotra ireny e. Dia izay tena marina ny lazaina raha mety a. Dia inona koa no nampiova fo anao tampoka teo avy eo? Eny e. Tantara lava be ngele izy fa aleo fahaizako fitinina aminao ihany e. Ie, manam-potoana lava koa nge tsika ry dada e. Mbola vao amin'ny 9 nge izao e. Ay tokoa moa. Ka sao re anaka? Eny ry dada. Fony mbola teo ny ray aman-dreniny tolotra no niseho izao tantara izao. Dalo rain-tany ranay virainy. Ay. Ny fanohitra tanteraka tamin'izany kosa reniny tolotra satria mpivavaka be izy. Tena fanohitra tokoa izany. Zandriko tena raikiko tamiko ranay io. Matetika ny rafitra izy mivady satria nandrara io vadiny io an-trano Ramatora reniny tolotra. Nazatsy ho izy kosa. Ndray andro dia niady tao an-trano tao izy mivady ka niditra tsehatra mihitsy satria saika nefara tamin'ny famoronam-badiny izany adiny zareo izany. Zandray nefa ny fiterany. Fa ahoana ry dada? Ka zareo lahandray ny rafitra teo. Zany ve? Teo dia namoaka vavy izy fa tsy ataony hafa bela hoza fa miditra amin'ny tsy tokony hidirana.
nanenina tanteraka niditra tamin'ny adin'izy mivady. Raha fantatro izay dia navelako ifamono teo. Aiza kosa ry dada. Nanomboka ny andron'iny dia tsy hita izay nalehan'ny ranay voray ny tolotra. Ketritreritra valivady tokoa ngamba. Ndray takarivo izay ary nisy nanafika ny ombontsika. Dalo maro nyrongo fiadiana ny nanao an'izany. Lasany tamin'izany omby. Andrekako. Mbola nisy mpivady namoy ny ainy koa aza teny andrefatanana teny satria sendra alina tamin'ny lalany zareo. Izy vady moa mbola kely anaka. Mampalahelo izany ry dada. Tsy izy olona io fa ny ray aman-dreniny miangaly izay lasa vadiny ihany. Izany e. Marina ve izany ry dada? Dia fantatry miangaly ve izany sa tsy fantany akory? Tsy fantany mihitsy izany anaka satria samy kely zareo tamin'izany fotoana izany. Ramatoa be ray tsy lavitra teo no nitaizany miangaly. Notoana ny ramatoa reniny tolotra foana ny olona io izay nitaizan'le zaza io izany hoe nitaizany miangaly izany. Sahala laza marina koa angamba le ramatoa be noho ny vola fanampiana ny mena azy. Samy nampianarina daholo izy roa kely ka samy mifandray sy ny fanerasera teny foana teny an-tsekoly dia zao lasa mpivady zao. Ay ve nisy an'izany e? Dia lasa halako izy ireo no ireo tranga rehetra lazaiko ireo. Fa dada, dia tena tsy hita tokoa moa izany ny ombontsika tamin'io fotoana io. Nisy hita ihany fa ny sasany tsy hita intsony mandrak'andro any e. Ranaivo moa maty ny fokon'olona tany anaty ala tany. Izy mianaka kely sisa ka mbola nirehitany fakalako foana zareo e. Inona raha tsika nahita iny fa maty koa ny reniny voatsely izay, izany hoe ny reniny tolotra izany. Eny e, mahazava izay ry dada. Dia ny tiako fantatra amin'izay izao hoe inona izany ny tena antony nampiova fo tampoka anao teo indray hoe lasa tsy nakahala ny tolotra intsony. Raha momba izay indray dia izao ny fandehany. Ray andro nampisotro ranonombo teny Akarambato iny dia izany hoe ratsy teo izany izy dia efa maty ohatr'izay. Ay, ve ka nisy an'izany rehetra izany e? Dia izay anaka. Nefa dia tsy mba nitenenina ho anahy akory. Ka misy fotoana ntaolo ny zavatra ihatra e. Izay aloha e. Fa tia miangaly mivady no toa tena mahagaga anako. Raha sanatria fantany miangaly izany dia mba ahoana izany ny andraisany an'izany? Tsy ho lasa fahavalony avy hatrany tolotra vadiny satria namono ny ray aman-dreniny. Mety ho izany tokoa aloha e. Nefa ange hono ry dada, ny heliko ny ray tsy mba ho heliko ny zanaka mihitsy e. Eny e, fa tsy fantatra aloha izay ho toyany e. Anazy roa kely an'izany e. Eny e, aleo mba ho antsika roa samy irery koa izany ry dada. Izay indrindra. Janona ho tsy ambaratelontsika. Efa tsy ambarateloko irery ihany ange izany fa nisisika halala ianao ka dia lazaiko anao ihany e. Eny ry dada, mahazo matoky ianao ka. Fa masaka sahady ity sakafontsika. Otry, vetivety tokoa. Aleo loharako amin'izay ngamba ka. Roa andro izay natongavako tato amin'ny ramatoran'ivo. Mbola tsisy nipika aloha reto ny zavatra rehetra. Fomba ahoana ary nisy ioko amin'ny miangaly fa hiandry any ange ity e. Tao efa raiky piti tanteraka amin'ny vadiny izy iniko. Andrava ny fanahorin'Andriamanitra ve za? Tao heriveromena fotsiny ny anatiko. Tsy ahodina ny loha miangaly izany intsony raha izaho aloha e. Nefa ho hitako ihany aloha ny toy ihany. Mbola voaroany koa nge izay vita e. Aleo aloha atory vatsy.
Alahady androany ka mba andeha hanasa lamba eny Akarabatsika ry tovo a. Izany ve? Tsy maninona ka, mety mihitsy izay. Avy rio anaty koveta ato ary ny akanjony se. Efa reto ka. Mbola tsisy maloto firy koa anie. Afa-tsy le nentina niasa teny an-tamboly iny ihany. Hay, fa maninona ho asy eny tsy mety mihitsy. Lava anie izany volony se izany ny volom-bava koa ohatra izany. Raha mba fantatrao mantsy fa tsy tena izy io. Io re metimety amiko a. Dia aleoko izao ihany. Rehefa ny ariana any vao mety esorina ihany. Eny izay mety amin'izay ihany io fa ndao amin'izay tsika raha andefa atoandro ihany ny androko. Eny fa aiza ho aiza le ale. Sa le renirano ambana varatsatsy izany. Io indrindra ka. Somary malamalama izay ao fa eo atsimitsika amin'ny Manasy. Andao ary. Aleo sasako aingany ity fa mbola mankitsongoana nataony aloka atoandro dia tery amin'ny vato malama be tery moa izany ny saika nampenjerany tady izany. So ihany tokoa aloha izany fa azo mitolotra izy fa ratsy izany dia tsy hitako intsony izay nahazo azy maro. Oay, ary mba iza koa ny lehilahy namandra matola ny izy makaty iny. Sa vahiny ohatra matsiratsy kosa izy izany a. Mba iza ry io? Manahoana miisa? Manahoana nareo? Tovovavy mafatifaty kely. Misa ho ny anarany. Taitra raha vao nahita ny endriny. Ay misy zanajavatra ohatr'izao aty. Manjy izany la tovovavy. Nanasa vao maraina ndria. Ie, fa iza aloha izany tovolahy miaraka aminao io izany tohatra mbola vaovao be amin'ny maso koa. Ay tokoa. Ie, izy kiny tovo vahiny ao amiko ao dia izy no misa sanak'ingarandria mpiaramonina amintsika ihany. ay dia faly mahafantatra ny tovo izany. Ie, za koa toraka izany misa. Dia hiarana salambeto moa izany tsikako. Ie, dia ampiko nareo efa ho vita angety anaty mantsy. Mipetra izany ianao raha matorana io fa aleo anaovana azy. Alefaso ary fa zahaka kitay ary Lasa mifandray tampoka izay roa marina. Ohatran'ireny efa mpinamana ela be ireny nefa mbola voaizao ny tafahoana. Fa tovo aveza marina moa nareo rehetra izany. Afany andreny vohatra anaka izany tena marina. Ay, Dia tia andehandeha fotsiny aho dia mba nakaty mba hiala amin'ny mahazatra. maka rivotra. Ie. Fa fianakavianareo moa izany Ramatoran'ivo. Aka. Tsy fianakaviana fa olona mba niangaviako apetrana ana fotsiny izy. Tena marina manko tsy nahita olona mba apetrana anazy ahy. Ay ve, dia efa firy andro moa izany izay no nahatongavanao teto. Mbola voaingana kely ka herinandro latsaka eo izay. Ay, dia tamana moa izany tovo sa. Ie, tena tamana be zako. Indrindra vao nahitanao izao. Fa maninona koa? Aleo aloha mba ho anasa mirerika izany. Maninona izao izany raha tenenina. Ka sao dia be eo zako. Mbola vao izao koa no mifankalala tsika. Lahy koa izany. Ny azoko ambara fotsiny kidy izao. Mahafatifaty be anandry nefa mbola izao vao hitako. Aza malatsaka moa tovo zay tambanivohitra ty gove. Hoy ianao fa nefa dia teneniko aminao fa tena lasa tianao na dia mbola izao aza vao hitako ianao. Izy aza manao resaka mandany andro kosa
aokobanina amin'izay ty lambo ty dia mody tsika. Ao ary. Tena tianao ny tompo, tsy nampoziko mihitsy. Fa maninona ary ny raisiko sangisangy ny fitorian'ny fitiavana tamiko e. Angambako tsy nampoziko tianay izy dia mehezako fotsiniko. Ohatrany tsy mety afaka atao tsaiko koa nefa izy. Marina raha tsy lasa tiana azy koa. Raha fantatro izany dia efa nikeko ny fitiavany tamin'iny. Dia rovinandray ary izay izany fomba ho tafaharesaka. Alehako any an-trano Ramatoran'ivo mihitsy izy raha ngara-pitso a. Eo aloha nareo roa izany fa izany dia aka zavatra kely vetivety any an-trano a. Eny ary. Ongody daholo ireny dia indrindrandrindra ilay adratsy ireny. Ie, dia rehefa andalo any an-trano any ihany ianao dia mba eto mankaty koa ilay ambona mangazino hohaniny e. Ok ary, ao fa hoentiko e. Zay ary. Zay roa izy eto miangaly. Tao mitamberina atao tsaika daholo ireny lasy ireny. Tiako aboraka eto anatrehany marina rehetra. Tovariana be ianao. Ahoana kely ngaly? Iandry ianao e? Ohatra sahany mihitsy ny fiantso ny andry aho. Ngaly ozy izy rehefa izy mainka hiatso ny anarako iny. Tsy andry zany aka. Tsy andry zany fa tombony anarako. Fa iza ilay andry? Sa ilay izany teny hoe ngaly no ilazanao an'izany? Mialatsiny ary fa miangaly e. Mandainga ianao fa tsy tovy izany ny anaranao. Maninona mahavita mandainga amiko e? Tena nipotra marina. Aleo ranga mitsotra marina. No feo akonge tena tsy mety miova mihitsy. Aiza ny tsy alalany anahy amin'izany? Miangaly e. Tena mifono zarana anao an'izao. Iandry anky ity a. Tena efa napoziko. Fa inona loatra nahatonga anao an'izany e? Fitiavana anao kia. Tsisy akoatra izany. Tia hitanao za. Tia hita e. Tia merina anao amin'ny fianaranao. Safidiko neny janona taty e. Tsy niterena. Fitiavako ny vado. Tsy anjara angambany amintsika ka aleo samy ahionina. Tsy afaka ny tsakazotsony ary andry a. Raha mbola natalahy ianao dia aleo angamba ianao mody ka. Tsy afaka hitazona anao izay. Ngaly asa atao an'izany kosa e. Mbola tiako taperina ty ny vakansa kely ka avy aloha aloha izany mba hijanona eto. Rehefa tapy izany dia mandeha mody zava tsy maninona e. Eny ary. Fa tandremy fotsiny ny fetsika. Ohatran'ny ireny olona tsy mifankafantatra ireny tsika. Dia ajanona tovy foana ny anaranao. Ie, tsy maninona ka. Ary oak'izay ny resaka fa iny tolotry miala avy any iny ka. Adiany ary ve izay tovy izay. Ohatra midobodoboka kosa ny foko izany ka. Aleo mandondona mihitsy. Iza ary izany? Aleo hijerena. Ve misy e. Ie. Mandrosoka indria. Fangatsy ao tovy. Azafady Ramatoran'ivo raha ohatra manelingelanao a. Tena mbola tsy oke izy izao a. Fa mety efa ho avy any ka. Fa lasa izy raha tsy mahadiso. Lasa eny an-tambola eny re izy a. Andrandraso kely fa ho avy. Oe, efa iny ary izy ko. Ay, iny miala an'iny tokoa tovy. Tovy. Aio, toy misa. Salamy ndry. Inona ny vaovao? Tsisy fa mba te hitanao dia makaty. Enao tsy tahita mihitsy mantsoko. Zany.
Tonga soa ary. Misaotra dia ndaontsika sy ianao mba handehandeha any sa reraka elahy? Hoay zary tsika efa iletika any amin'ny masoandro za koa mbola vahiny dia tsy malala izay ale mihitsy. Ka za nge no mitondra anao any e, ndao moa e. Mahazoto any za andao ary. Ndao Dia andraso vetivety aloha za anatitra an'ireto zavatra reto dia mandeha tsika vetivety kely nda hanainga anary e. aiza iza tika itsika no hipetraka. Tsy aleo eto ambonin'ity vady ity tsika no mipetraka sady mba mitazatazana rano. Ie, sady tsara be tokoa eto izany. Atsiarovako ny fotoana niarahako tamin'ny angaly loatra izao. Nefa indrisy fa mifarana sahady iny efa lasan'olona izy. Tiako afindra misy izany. Iandry variana be lahy fa hono hoe ahoana ki? taizanganareo teo. Nanampy andry Bengaly aky za. Ay mo aleo raha ngahy tonga dia valeko le resaka nataony tovanahy iny dia izay donany any donany tiako koa izy tsy inonako fa tovo ty anaty koa moa izany alahy ty. Marina fa tsy haingo tsara? Ty anahy moa elahy izay le niteneny lahy tamiko tamin'iny. Efa fantatro nge fa tianao zay nefa tsy niraisinao matotra mihitsy fa ataonao sangisangy nefa matotra be mihitsy ireny. Azafady ary moa e. Tena marina ne dia ahoana ki? Toy izy za koa nge tianao e. Tena marina? Tiako ianao. Sao dia mba sangisangy kosa ary zany. Matotra ka ary to dia tena tafatsangana mihitsy ry tony e. Mihitsy anie za tsy misangy amiko ianao Tsy misangy amin'ny lahy zany aho ary hoe porifoy ary hoe fa tena tia anaty koa ianao. Amin'inona? Zay za vao miniko ataonao biso zaka. Ianao ty manino za ao ary moa e. Zay za vao tena mino. Tiako loatra koa ianao ry misy maharaina ihany ny andro marina. Miseho tamiko nireo ray aman-dreniko izay efa maty. Nisy namono izany zareo. Hitako mihitsy ny antso lava nandrodrodrodika amin'ny vatany zareo. Sanatria ve dia hitombony ireny nofoko ireny toa tsy hitombona amin'izany ny saiko ka. Ary maninona moa raha mankany amin'ilay olona nitaiza iny na tsy ho tratrako antsony izy ngamba mbola misy olona afaka miresaka amiko ao anontaniako an'izay tena momba ny ray aman-dreniko. Tambazako vola raha ohatra mbola hanafina an'izay momba azy ireo. Raha mahazo an'izany manko ireo dia inoko marimarina fa amoraka an'izany. Tsy endrasako ela fa zao dia zao ihany dia handeha. Tsy vany. Tena tsy vany. Ka ny ray nitolotra ihany namono ny raiko. Tena tsy nampoziko. Ka ny fahavalika ihany namono ny ray aman-dreniko. Tena tsy mampino. Anontaniho angaran-drehony raha mbola tsy mino aho sy ilay olona samy vaky tamiko iny. Fa olombelona hita namino ny olona ny ray aman-dreniko mihitsy hono izy. Enina dia tsy tena ranay fotsiny nandatsaka ny ainy dada sy neny dia tomponatiko izy.
namany niarana nafikandrandriony satria fanena tamin'izareo teny andrefa tanàna teny ampoandroahana ho miavonangalasy nefa ero zareo fanakana azy ngamba tataka ny finoana mbola zazamena fafa-tsy nalala ninina tamin'izany so aza fa mba tsy netiny neny afa nitsanina tany an-trano fa raha tsy izany koa dia efa maty nanaraka azy ireo izany na tsy izany dia tsy maintsy mbola nadiady an'indrandry tsara aloha e mino aho fa izy mbola malala bebe kokoa mahakasika ny nafatany ray aman-dreniko Azafady ne niarandry e ondray anaka mba afaka miresaka kely amiko vetivety ve ianao azafady tsy maninona ka efa azafady aloha fa ohatrany hoe manelingelanao aty ampiandrasan'omby aty ahy tsy maninona fa eto zay resaka ao e fa misy inona so mba anontany ray aman-dreniny azy izy inoko fa tsy hanafina amiko tsony niarandry anampirofo izy fa matiny izany ranonay voray nitolotra izany tokoa ny ray aman-dreniko tolosany kalakely ty mangina fotsiny aho fa misy iny efa mamerina ny fialatsiny an-trano aloha ingarandry avy dia arosoa ireny resaka ary kalatonaka kely ty misaotra tompoko ono ary ingarandry mba afaka lazainao avy zay tena mahakasika ny ray aman-dreniko tena azafena re zay mahakasika azy zay ary lefa nahiko fa taizary nalalany miangaly fa mahalala mahakasika ny ray aman-dreniny sany lazay misy ave mahakasika ny ray aman-dreninao eny tompoko miangavy re raha mba mety aleo mo tsisy eo alala mihitsy aloha ihany ary ho lasaiko anao zay fa zay fantatro mahakasika azy ihany no lasaiko anao eny ary alefa sary fa miaino anao angarandry ohatra ho ary ny tantara dia ohatra saizay ny fantatro anaka momba ny tantaranao izany ve zaho nefa eny tompo aza atao manimba ny fifandraisanao sy tolotra vadinao nefa izany tsy elo mihitsy mantsy izany samy mbola zazonareo tamin'izany fotoana izany tsy nahalala inoninona eny tompoko mampalahelo ahizalahy iny raha anaparanao valivatinao eny rery ingarandry za azy efa mba nahatsiary nanenina tamina taoko azy tsy mitondra makaizanaka ny valivaty indrindra hoe tsy eloka vitany akory ny eloko ny ray tokoa ny matsy tsy eloko ny zanany amin'ny fomba olombelona dia toy ana ihany no tena mahalala n'izany aza mitomany anaka ary tena tsy napozana efa nafenakaraka ny nataon'izy mianaka nanampy ahy tamin'ireny dia avy eo mbola mifankaty tamin'ny tolotra koa tsy mahalala inoninona ohatranao koa ny tolotra fanazany azy ary ngarandry fitiavana ny tiavany ianao sahako ny teny an'izany eny zaza mbola 3 taona ny tolotra tamin'izany ianao mbola 2 taona angamba mamela azy ianao ry miangaly eny aza atao animba fifandraisanareo zany eny fa misaotra anao ihany alorandry ao fa isaina tsara mino aho fa tsy hanameloka azy ianao ry miangaly eno eny fa andeha amin'izay angarandry mazotoa ianao andao ary anaka mazotoa koa ianao oazy Andriamanitro ho vitako ve ny anindro fo vitako ve ny tsy hanameloka amin'ny vadiko
tonga amin'izay angamba fotoana isehoko amin'ny mahandry hoe soroko amin'izay reto zolom-bolombava sy perika anaovako reto. Gaga zao raha matory aniva raha mahalala an'izany. Efa hody raha teo koa za manko. Zay fa tafala amin'ny mahatovana miditra amin'ny mahandry anazy aho zao. Tovo a! Tovo! Fa ese! Ahoana izay? Ato ihany zaka? Ohatray? Taony ova be se vao nesorina le volo. Zao ny tena endriko ry Ramatoa Ranivo. Le teo fanafinana endrika fotsiny. Fa nahoana ny afina ka? Eny e, efa fotoana tokony ilazako ny marina tokoa zao Ramatoa Ranivo. Aleo fa hoteneniko anao daholo ny tena atondriako aty Ambohijalava aty zao. Fa misy inona Tovo a? Izay ny tena marina Ramatoa Ranivo. Tsy tovy izany no anarako fa iandry. Tena lafo se zany izay rehetra. Marina moa. Ve olona manana amin'ny maha-izy azy ohatr'izao ihany se? Ary tena olona manana amin'ny maha-izy azy avy any andrenivohitra any nefa dia nihosom-potaka niaraka taminay taty. Tena mialatsiny za Ramatoa Ranivo. Nisangodina angela izy. Sendra misaka nivatapaka ny tantara. Moa miangaliko efa tsy azo atenena intsony satria efa nanambady izy. So ihany azaka. Fa saika nandrava tokantranon'olona nese io e. Iny makaty iny ny anse. Izy zany? Misy e. Manahoana Ramatoa Ranivo a? Salama ki misa. Ahoana ki misa malalako a? Hoay, nisy olon-kafako tato. Fa tovy ihany ve ty? Fa taony ova be. Izy ihany ory misa. Lasa bokosy be le rio. Tena tsy napoziko. Fa ahoana izao Tovo a? Fa ahoana e? Ka zao ka niova be ianao. Toa tsy mendrika anao tsony raha za tambanivohitra be tiako. Tsisy an'izany fa ianao zao zany tena mendrika ao anako. Manja koa ne ianao misy. Fa zao tsy tovitsony ny antsonao anao manomboka androany fa iandry. Iandry? Fa ahoana koa? Iandry. Zay ny tena anarako kia. Azo atao tovy izany tsony a. Izany tokoa kiny lazainy teo misa. Tsy tovitsony hono ny anarany fa iandry. Manafy ny zavatra amiko nge izany nareo e. Andaotsika sy ianao andehandeha any fandehanantsika ary. Dia antsika mifampiresaka tsara. Sady fotoana farany anaovantsika an'izany aty ambanivohitra dia andeha an-drenivohitra indray tsika. Antohizany. Fa anga moa izany ianao ody. Ody za. Ary hitondra anao. Fa matotra velo ianao ty e. Matotra ki za. Tiako ane misy e. Andao amin'izay ary voaka e. Fa misy inona ki malala Fa tao manjongona be ny endrikao. Efa 2 andro zay ohatr'izay foana ianao fa misy inona Nitolotra. Ahoana? Malahelo andro nahitako masoandro Otry. Fa misy inona ary miangaly Fa aiza ny ray aman-dreninao Matin'ireo tsy mataotody izy e. Matin'ireo tsy valahara. Fa iza ny nahalalanao an'izany Toa mbola tsy fantatro mantsy ny ray aman-dreninao. Fa nga moa tsy hoe olona tsara sitrapo izany no taizanao Eny e, mbola zazamena vava no maty ireo nahitako masoandro. Tena tsy azoko mihitsy. Aza vao tsara hoe tena tsy azoko. Eny e, petraha mihitsy ary aloha ianao fa holazaiko anao e. Dia tenenao amin'izay ary. Vao nalala zavatra dia Ramatoa Lisa no nitaiza. Raha mba nanontany izay momba azy taminy dia tsy nanambara mihitsy izy. Izany e. Fantatro tsara mantsy fa tsy izy ny reniko. Ny anton'izany dia nisy olona nanampy vola azy hitaiza. Dia namipetra azy io olona io fa tsy azo lazaina an'izaniza hono ny marina so hiteraka valifaty. Izany Ny alehibe dia fandray petsaka taminao. Fankaty taminao. Ianao koa tsapako tena tiana.
Nanampy ahy foana na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra. Marina aloha izany Indrisy nefa fa fantatro ny marina ankehitriny. fa inona marina fantatrao ry miangaly sady aza mitomany moloha Indrainao sy ny namany ihany na vita nanjajaka ny aina ny ray aman-dreniko. maninona Ndreninao na mepetran-dramatolo isan'ny taiza io mba tsy vaky ny marina amiko. dia dada ve no nahavita an'izany ohatrany Ie. tsy mino an'izany aka Mbola namafisy ny Arandria koa izany satria natoniko mangina izy. izany ve Ie. Ary izay no mba adikrenina kalany anao ireny no nirainao dahalo rain-dahany. tena mba tsy napozy kokoa izany ay moa ka nisy an'izany rehetrarehetra izany dia nahoana ary izany tsy nisy fantatra hatramin'izay maninona Rariny ianao raha tsy nalala satria mbola samy zaza mena vavintsika tamin'izany. Tsy nisy olona samy teny koa. izany ve Fitsinjovana amin'ny fihavanana angamba. dia manamelo ka ve izany ianao ry miangaly tsarovy fa tsy eloko nge izany fa eloko dady dada ny tokony homeloko ary efa mitondra ny valinasana izy any amin'ny afo be any Raha ny fomba olombelona dia efa nisaraka taminao satria indrainao ihany namotika amin'ny fiainako. Nefa tsy hanao an'izany no ka amin'ny fiainanao fa tena anarina aza misaotra tolotra. fafako amin'izany ny eloka vitan'ireo ray aman-dreniko Gas Titan Taragas.